fiombonana sy faraisa-tsaina amin'ity volana février ity. Tsy haiko raha mba nanamafy tsara an'izay ianao tamin'ity volana ity hoe nanamafy ny fankatiavana, nanamafy ny faraisa-tsaina, nanamafy ny fiombonana amin'ny samy zanak'Andriamanitra dia manodidina an'izay zavatra izay ny tenin'Andriamanitra raha antsika mijery sokaferiny baibolao Korintiana voalohany 2:7-7 zao no voasoratra. Ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendrina sasany teo amin'ny fiangonana. Voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fagagana, dia fanomezam-pahasoavana, hoenti-manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra, mpaminany va izy rehetra, mpampianatra va izy rehetra, manao fagagana va izy rehetra, manao fanomezam-pahasoavana, hoenti-manasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny tsy fantatra va izy rehetra. Nefa manary fantatra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Amen. Raha ohatra ka io andalan-tsoratra masina io zany no jerentsika ny fiangonana, amafisiko foana hoe ny fiangonana tsy ty trano ty tompoko ao raha ohatra ka mbola ianao le miteny hoe andeha ho ane tranon'Andriamanitra hoe rehefa hoakaty am-piangonana dia hovay zay fiteny zay fa tsy tena manambara ny tena izy zay. Dia dia toerana natokantsika ivavahana fotsiny hanompoana an'Andriamanitra raha antsika miombona. Fa ny fiangonana dia zasy ianao, ny tempolin'Andriamanitra dia tsika tsirairay avy ny fonenan'Andriamanitra. Ao ve zay? Dia io fiangonana io zany hoe tsika tsirairay avy ireo olona nateraka andray nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany dia antsoina hoe tenan'i Kristy, vatan'i Jesosy zany tsika. Azo arina tahaka ny hoe olona anankiray zany dia ny lohany Jesosy ny lohany, ao zany ny saina, ao ny fitariana azy. Tsy misy olona mpitarika ny fiangonana fa ny mpitarika ny fiangonana dia Jesosy, ny mpiandro ny fiangonana dia Jesosy miaraka amin'ny fanahy masina. Fa ny rehetra dia mpanompo daholo ao anatin'le tena zay ambiny. Dia tsika tsirairay avy reto no mandravitra n'io tenan'i Kristy io. Azonareo ve zany? Tsika zany raha ohatra ka alaina sary dia tahaka ny hoe ny sasany zao ianao ny tanany, ny sasany mety ianao ny tongotra, ny sasany mety ianao ny maso, mety ianao ny sofina, ny sasany mety ny orona, isan-karazany. Fa tsika rehetra mitambatambatra no manome ny tenan'i Jesosy. Azonareo zay? Zay no mahatonga hoe ny fanasan'ny tompo dia hoe mofo anankiray no zarazaraina rehefa avy eo. Tsy hoe mofo samihafa be dehibe atambatambatra fa mofo ray dia zaraina tahaka ny nanambara tamin'ny andro nanaovana azy hoe iray ny tena. Tsy misy tena anankiroa fa ny tenan'i Jesosy dia anankiray tokana ihany. Ary tsika rehetrareo no mpikambana mandrafitra an'izany tenan'i Kristy izany. Azonareo ve zany? Amen. Zay no mahatonga hoe tena farak'izay zava-dehibe mihitsy raha ohatra isika ka miombana sy miray saina ary mifankatia, satria iray isika. Amen. Tsika zany tsy vitany hoe mpirahalahy fotsiny. Ny mpirahalahy tsy iray fa mirahalahy fotsiny hoe mpiavana. Fa mihoatra no izany mihitsy tsika, tena vatana iray isika ao amin'i Jesosy. Amen. Vatana anankiray tsika, tsy anankiroa fa anankiray. Dia tokony tena iray saina tsara mihitsy. Ary zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra mampianatra hoe tsika tokony hifankatia. Amen. Tokony hifankatia satria tena anankiray tsika. Mino angambany fa tsy misy olona hoe tsy tia ny tenan'izany. Hoe ohatra zany hoe zay moa no ohatra anankiray nalaiko tamin'ny teny frantsay tamin'ny maraina hoe iza ny olona hoe mahakamona mihitsy ny atao amin'ity tanako ity. Dia alaina ny antsy isan'andro isan'andro izy dia manapanapaka tsikelikely eo ihany fa izoko mihitsy fa tena tsy mety ny ataony, tena tsy tiako, tena alako mitsangana ho fahavaloko mihitsy ty tanako ity. Dia lao zay hifanandrana kely dia mitsatosatoka antsy na any amin'ny tongotra hoe tena tsy faly amin'reto tongotry reto mihitsy dia tsatotsatohana antsy ampapahorina eo. Fa na inona ny tenanao foana dia karakarainao tsara. Sa tsy zany ve?
na hoe izy ndray ny olona hoe tsy raha rahiky loatra aloha na maloto zay maloto any variany tarehiko ihany ny sasako isan'andro hoe io no tena tiako sy mamiko fa ny akoatra ny tarehiko tsy ilaiko fa ny tenanao karakarainao tsara daholo. Amen. Iray ny tena tsinona dia tianao dia ohatra zany koa ny mpino iray tsika tokony hifankatia. Ny olona tena tokony farak'izay hifankatia indrindra dia tsika mpino satria tsika tena iray ao amin'ny Kristy. Zany tokoa ve ny zavatra hitranga tena miaina amin'izany zavatra zany ve ianao hoe miaina amin'ny fitiavana, miaina amin'ny fifankatiavana satria samy tena iray tsika ao amin'i Jesosy. Amen. Dia izay fifankatiavana izay mahiray antsika izay no mahatonga antsika aloha voalohany indrindra hoe izay zavatra mitranga amin'ny olona anankiray ao anatin'izay tenan'i Jesosy izay dia tokony ahazo ny tena rehetra iny. Amen. Tsy haiko nareo raha efa nisy mahay afo mitaova efa mahay afo daholo tsika na kely na be. Rehefa mahay afo ny tananao ny tenanao manontolo no miara-manaintaina sy midradradratra amin'ilay izy. Manaintaina daholo ny ozatra ao any anatin'ny tananao any dia pelipelika ny masonao mijerijery fanafody dia mitaditady ny tananao ilay mbola tsy mahay hoe inona ny azo atao amin'ity. Miasa ny lohanao ao anaty ao tsy mipetrapetraka amin'ny tongotrao na reraka sasatra renao rehefa nisy zavatra nitranga iny mahita amiko lasa ny tongotrao mitondra anao hoe aiza tao ary tao akan'izao dia hosorana. Zany ny zavatra mitranga amin'ny tenantsika. Hitanao zany isan'andro tsy hoe ny vavony no misakafo dia ozy ny tananao hoe ataovy izay atokava sakafo any aminao fa tsy anjara ohatany hoe zany fa miara-miasa tsara mihitsy ny tenantsika rehetra, miara-miasa mba hidina ny sakafo any anatinao any. Dia ohatran'izany mihitsy zany hoe izay zavatra mahazo ny mpino anankiray satria tsika iray ao amin'i Jesosy dia tokony ahazo anao. Zany nge mampatondra ny ten'Andriamanitra miteny hoe mifampitondra izay mavesatra miara ory amin'izay ory. Ahoana moa no ahafahanao miara ory amin'izay ory satria ianao dia ory satria tena iray isika. Izay manjony anankiray dia manjo anao koa. Raha tokony ho izy zany tokony hoe raha misy problema mahazo ny mpino anankiray dia indraindray ny mampalahelo dia hoe lasa ilay kristianina hafa mitantarany partout manala baraka sy mifosafosary. Tena anankiray nefa io saintsaina hoe ianao hoe dia anao an'izany amin'ny tenanao takany hoe misy aretina hafahafa ny tenanao dia miafina any anatin'ny vatanao any dia lasa zany ny vavanao anala baraka. Io ange zao ange io io nge zao misy an'izao ane izy io izy io nge misy amin'ny aretin'ny findra grave be reny izy io ange zao fa manambomboatra io ianao ataonao zay mety manambomboatra ianao satria zay mahazo ny vatanao apahana dia mahazo ny tenanao manontolo. Tsy ianao mihitsy no anala-baraka ny tenanao any satria iray ny tena. Amen. Dia ohatran'izany ilay fanompotsika an'Andriamanitra izay mahazo ny mpino anankiray tokony tena mahazo anao. Raha manana olana ny mpino anankiray tokony tena hatsapa mihitsy ianao hoe Jesosy eo tena mivavaka ho azy mihitsy mba hivany olana satria mahazo anao koa zany. Amen. Mahakasika anao ny aretina izay mahazo azy, ny zava-tsarotra izay lalovany dia mahakasika anao. Amen. Zany angeny mahatonga hoe raha misy anankiray marary ka fantatritsika raha tsy fantatsika moa ina ny azontsika atao fa raha fantatra hoe marary tsy tokony hipetraka fotsiny amin'izao marary ny izy fa tokony hivavaka ianao hitondra-bavaka azy, tokony hampahery azo manokana ianao raha azonao atao. Raha tena hoe narary mafy mihitsy ary izy tokony handeha ho any aminy ianao mba hamangy azy hoe amin'ny matena iray atsika. Zany ry havana no ampianarany Baiboly ary zany no tena fifankatiavana. Zany tena fifankatiavana. Mampimesa mampalahelo ange hoe tsika samitsika ihany indraindray le samy kristianina ihany mifanaraha tsy etsero tsy tena anankiray zany fa mbola tena maro zany. Ary le izy ange hainareo tsara raha olona anankiray amintsika manao tsy mety any ambadika any dia ino miny ve ny voan'ny olo ny tena rehetra ny fiangonana manontolo mihitsy ny voa ao anatiny dia tokony ohatran'izany mihitsy ny andraisantsika azy hoe zay mahazo ny anankiray dia mahazo ako io Amen. Zay olana lalovany dia olana lalovako.
Zay problème mety avelan'Andriamanitra hitrangano fa tsy mitrangano tsy hoe sofa tsy tratra azy aloha ny amin'izay fa tokony tena akasika anao mihitsy amen na zay zava-tsarotra misy amin'ny fiainana dia mahakasika anao izy ny voakasika raha ny tanana ny voda vodaholan'ny tena rehetra tena iray isika ao amin'ny tompo dia mifengonany zany ny anara mihitsy ianao mahazaka ny fitahina izay ataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny hafa satria tena anakiraitsika azonareo tsy hoe ampiasain'Andriamanitra eo koa Paoly mampianatra amin'ireo le karazana fanomezam-pahasoavana sy asa fanompona efa niresadresaka taminao ateo hoe ao le hoe fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteniny tsy fantatra mandika fiteniny tsy fantatra maminany manao fahagagana manasitrana misy indray ny asa fanompona tahaka ny apôstôly ny evangelista ny pasteur ny mpampianatra sy ny zavatra maro be dia tsy hoe ndraindray tsy azontsika le izy dia misy fielonana mihitsy ary ndraindray reny tsy ampafilomibady ako miavana zay manatrika rehefa mba lasa diakona ny sasany miara lasa daholo tsika rehetra miaro miamboninahitra ny tena rehetra eo anatrehan'Andriamanitra amen mifalia ianao ny amin'izany atsara mihitsy le hoe bezesita sy hoe zao sy hoe zaty zaroa fa tena iray isika ao amin'ny Kristy tsy zavatra tokony hitranga ty atramon'Andriamanitra satria mitramon'Andriamanitra dia iray andy tsika mianakavy ary io tsy hoe mijanona amintsika reto fotsiny fa ny kristianina rehetra maneran-tany dia tafiditra ao anatin'izay daholo hoe tena iray ao amin'ny tompo amen zay le izy zay dia mandeha any ianao amin'izany tsy haiko nareo raha mba mivavaka ho an'ny pilo isan'andro na farafaratsiny mba harak'izay azonao atao fa zany nge tokony ataonao zany tahaka ny fitondranao mambavaka ny tenanao tokony hitondranao mambavaka le tena hafa fa iza koa hoe nisofina foana nentina mambavaka isan'andro fa ao ny maso ao ny tongotra ao ny tanana mila vavaka daholo reny ho atanjahan'Andriamanitra ho ampian'Andriamanitra raha misy anankiray ampiasain'Andriamanitra efaly amen mankasitraka manosika mba hivelatra izy tsy hoe ataoko zay ampiemitra azy akory fa atosiko mihitsy mba androso izy ho ampiasain'Andriamanitra bebe kokoa amen dia zay le izy ary ny zavatra anankiray tokony tena hoe ialana ao anatin'izay le hoe iray zay tsika dia tokony ho fantatra koa nefa araka ny ampianaran'ny Paoly hoe samy manana ny asa zay iantson'Andriamanitra azy avy amen na sorana lehibe Andriamanitra fa raha samy mpitoroteny daholo tsika rehetra ilay mandesa taona no mpitoroteny eto satria tsy maintsy mifandimbiky 52 semaine angamba ny herintaona tsika efa mihoatra n'izany tena mety isaky ny herintaona sy tapany zany vo hitoroteny raha samy mpitoroteny daholo tsika rehetra fa samy manana ny anjara asa nomeny tompo azy ao ny nantsona hitoroteny tsika andrina fiangonana ao ny nantsona hanao ny asa diakona ao mety nantson'Andriamanitra ianao amin'ny fandaminana samihafa ho amin'izao andraikitra zao na ho amin'izao andraikitra zao na ho amin'ity na ho amin'ity mety zavatra tsy tena hita mety tsy tena miseho fa tsy zava-dehibe zany fa ny zava-dehibe dia hoe raitsika nefa samy nantson'Andriamanitra ho amin'ny asa tsirairay avy zay no mahatonga hoe aza mba mampitovy anao amin'ny olona afo zany mihitsy amen za tsy mampitovy amin'ny pasteur ianina na pasteur ianina izany mihitsy satria pasteur ianina mety sofina za mety maso tsy hitovy aminy mihitsy na oviana na oviana fa samy manana ny andraikitra zay nomeny tokoanay zay tsy hoe tezitezitra zany isaky ny mahita hoe reny koa nge manao fagagana ahoana sy ahoana dia mialalalana sy non samy manana ny nomen'Andriamanitra azy ny tsirairay ihany fa iray isika ary ao anatin'izay koa tsy tokony isy olona ireare mihitsy hoe zany izao hoe zany eka ampiasain'Andriamanitra hoe zany eka zao zavatra vitako hoe zany eka zao zavatra atao iray mihitsy efa hitanao ve ny masonao mitarina tamin'ny vatanao zany nge tena reraka mihitsy tonga tomobily ianao gauche à droite reraka mihitsy tsy mikipy amin'ny andro ianao mamaky boky za efa tiako miaritreo no ny fitiavako anao tsy misy menimeniny zany tsy misy mireare zany hoe raha tsy noho izany nga ianao zao fa ny vatanao manontolo dia miara-miasa ho amin'ny fahatsarana ny tenanao dia ohatran'izany mihitsy rehefa mba ampiasain'Andriamanitra ianao aza mba mireare amen aza mba mizaozao fa tena iray enesika fahasoavany noraisinao iny
Osy mbola inona zavatra nananao ka tsy noraisinao, zay anananao rehetra dia noraisinao daholo. Tsisy avy aminao na kely ary fa nomena Andriamanitra anao. Rehefa mba mahazo tômôbila vaovao ianao aza mba bezesy fa koa fa zany koa dia mahatonga an'ilay olona miteny hoe reny bezesy. Marina ka tsika nge tsisy nahazo tômôbila vaovao dia zay miakako an'ilay ohatra e. Fa raha ataoko zavatra hafa lazainao fa ianao indray no tiako lazaina. En tout cas tamin'ity février ity tsisy dia raisiko ilay ohatra. Rehefa mba misy zavatra ataon'Andriamanitra zavatra tsara ampiasain'ny tompo anao aza mba mirehare zany mba tsinitsinina ne ianao e. Fitaovana fotsiny ianao nampiasain'Andriamanitra, raha tsy ianao teo dia olo-kafa no nampiasaina. Tsy niankana taminao mihitsy le izy. Amen. Ataovy zany manetretena dia andaotsika tena hifatrompo fa tena anankiray tsika ao amin'i Jesosy. Andaotsika hifanohana, andaotsika hifampitondram-bavaka, andaotsika hifampahery, andaotsika hifalitsy sy hifananatra. Fady atsika zany, ataotsika fadin-drazana mihitsy, zany mifanaratsy, zany mifanimba, zany mifamotika, zany mifampifosafosa, fadin-drazana zany tena iraitsika. Raha misy ary tsy mety ataon'ny sasany raha tena marina renge tokony ezakitsika aloha hoe na eo ary ny fahalemena hitondra azy ao anaty an'Andriamanitra ampahery azy tsika, fa tsy sanatria hoe tsika indray dia mitradradratra ho iny nge zao, iny nge zao, iny nge zao nefa tsy mahasoa akory le izy. Tsisy resaka momba ny fanamboarana sy fananganana akory le izy. Ry havana izay mino zao tenin'Andriamanitra izao, aoka ho tsapanao fa tena anankiray tsika ao Jesosy. Dia ndao hiaina amin'izany. Izay mihitsy nametrahana n'ity ray volana ity hoe ray volany fiombonana sy firaisan-tsaina. Fa tsy amin'ity ray volana ity ihany io, fa mandrakizay mandra-piavin'i Jesosy Kristy iny amin'ny raha lanitra dia tokony izany ny zavatra hita. Raha izany ny zavatra hita dia ohatrany tamin'ny andro ny fiangonana voalohany hoe gaga sy faly ny olona nahita fidita amin'ireo tena hafa, tena olona tena miavaka, tena olona mifankatia. Ary zany ny tsaroantsika rehefa avy eo. Rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ianao mihinana ny mofo dia tsarofo fa tena iray ny tenan'i Jesosy, tsy voazarazara, natao hifankatizantsika an'izany. Tokana ny tenan'i Jesosy dia izay tsaroana rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Tokony hanamafy ny fitiavanao ny hafa zany, tokony hanamafy ny fanampianao sy ny fanomananao ny hafa. Amen. Izay no zavatra misy. Ataontsika rivavaka sady amin'ity androany ity. Faranako sady zao fampahirezana zao amin'ity arivo ity, aoka ho tsapanao ry havana izay manatrika eto, fa natsofoka tao anatin'ny tenan'i Jesosy ianao dia tena anankiray tsika. Iray ny fiangonana dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy, ray tsika rehetra mihitsy. Amen. Tao hivavaka azy.